mazava tompoko lahy manolotra ny firarintso tompoko vavy. Anisany nanamarika iny herinandro iny raha toetry ny andro no resahana ny fiforoanana rivo-doza atao amin'ny fahadranomasina misy antsika. Tamin'ny asabotsy no nafen'ny fepetra ka lasa rivo-doza ilay andian-drahona taty amin'ny fahadranomasina misy antsika. Lasa sebila no anarany. Soa ihany fa tamin'ny maraina teo tany amin'ny 3,000 kilometatra atsinanan'i Madagascar no nisy ny foibeny ary any alavitra be any ihany koa izy no mivoatra. Vokatr'izay tsy dia misy fiantraikany firy eto amin'ny toetry ny andro eto Madagascar zany. Mba tsy tenenako hoe tsy misy fiantraikany mihitsy amin'ny toetry ny andro tsika. Amin'ny ankapobeny saika ambany tsindrin'ny atmosfera ary izay no mandravitra ny toetry ny andro mandritra ity herinandro ity. Vokatr'izay mahazo orana raikotroka na orana tandrifin-drahona raikotroka ny faritra maro eto Madagasikara. Ho an'Analamanga manokana ny alakamisy ny zoma no hitsahatra kely ny orana avy eo miverina indray zany amin'ny sabotsy alahady iny. Andao jerentsika ho an'ny Madagasikara iray manontolo ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitso. Vao maraina dia efa mahazo orana tandrifin-drahona ny any Nosy be Samorano, Vatovavifinany, ny any Atsimo Atsinanana sy ny any amin'ny faritra Nosiny. Maina ny andro any amin'ireo faritra sisa. Ho an'ny tolakandro sy ny takariva dia mipoitra tsikelikely ny orana raikotroka saika faritra maro manerana ny Madagasikara zany afa-tsy ny any amin'iny faritra Imelaka iny dia aty amin'ny Menabe, ny Atsimo Andrefana sy ny aty amin'ny faritra Isavasy Analanjoro aty. Maina ny andro fandimbidiby eo ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana vao vinavina ho ambany indrindra ho an'ny rapitso 13 degré Celsius any amin'iny Otmatsiatriny zany hoe any Fianarantsoa marimarina kokoa. Ny vinan'ny maripana ambony indrindra indray hitantsika any amin'ny faritra Sofia any Antsohi zany eo amin'ny 13 degré Celsius eo. Ho an'ny ireto firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara ireto sy ny nosy manodidina antsika ary dia ny any Paris efa miakatra zao ny Lasena ny mbola avy ihany ny orana. Torak'izany ihany koa avy ny orana ny Comores sy Seychelles, Johannesburg. Ny fandimby ny rahona sy masoandro ny Milan, Nairobi sy Bangkok ary Maurice ary ny Balikinga be masoandro any La Réunion. Dia izay indray no mamarana ny fanolorana ny mety toetry ny andro mametraka ny veloma, mandra-pitafa ary mirary soatra ny asika rehetra.